Fa ny miarabantsika mpiaino ny onjam-peo ny Alliance 92 ny radio taratra 106.2 amin'izao fandarana ambarao mity herinandro ity moa zany ny tena marina dia nyresantsika dia ny lafin'ny fanatanjahantena raha raisina dia hoe mila erzika ary mila ihany koa fahaiza-manao ny resana eto zany dia ny taranja échec vahiny ny fandarana ambarao firakotomaro tsy izy moa zany fa tompon-daka ny Madagasikara amin'ny fanatanjahantena échec ity ary tafitra ihany koa anlatin'ny roapolo voalohany eto amin'ny continent africaine zany amin'ny fahaiza-manao an'ity taranja ity. Firakotomaro miarabanao ento koa zany ka tafita zany amin'ny dingana manaraka anatrika ny avy nandresy an'le championnat d'Afrique zone 4.3 tetsy Ambatomravavy za dia qualifié amin'le coupe du monde zay atao any Russie amin'ny septembre ho avy zao. Enao efa tamin'ny mbola kely enao nefa nikitikitika an'io atao hoe lalao anankiray io ary lasa tianao ary nazahonao maro pakasitrahana maro io zany ary tafiakatra moa zany amin'izay lazaiko zay hoe tompon-daka ianao te Madagasikara zany fa nandray anjara ihany koa ianao amin'ny anindafy any Frantsa. Nanomboka 10 taona teo any lalaovana échec so za 9 taona dia tsy nijanona ny lalao échec mihitsy ny zany hatramin'izay fa lalao foana ny nanao entraînement tsara foana dia mipetraka any France zao nanomboka tamin'ny 2013 any azao zany tena manohy ny échec sady mianatra any. Amboary efa mibata-ny amboarany zareo Frantsa ianao? Efa voalohany tamin'ny championnat de France latsaky ny 17 taona tamin'ny 2016 zany voalohany tamin'izay sady nitsapa ianao tamin'izay aloha hoe efa nanao imbetsabetsaka ihany efa nanao efa 3e participation tamin'le championnat de France io zay dia zay 3e participation zay vao nahazo an'le champion de France zany U18 sady resiko daholo zareo rehetrarehetra 9/9 zany tamin'izay 9 parties 9 victoires sur 9 parties et faly be koa tamin'izay résultat ko zay satria tamin'io année 2016 io any dia 5e tany amin'ny championnat du monde le natao tany Russie io zany année 2016 io any isan'ny tena année nahafaly be anahy satria nisy résultat tsara kokoa. Amin'izao fotoan'izao ianao manohy fianarana any ivelany ao Frantsa sady mikolokolo ihany koa an'io taranja io. Fotoan'izao zao première année amina maths physique sy informatique any Orsay au Paris zany manana an'izay le hoe contrat na sportif de haut niveau zay amin'io université io dikan'izany hoe manana aménagement zany za ilalaovana échec hoe manam-potoana kokoa anaovana échec dia nefa tsy avela koa nefa le fianarana fa mianatra ihany mianatra tsara ihany le aménagement io zany afako manao entraînement tsara afako manao tournoi afako manao le tournoi any Allemagne satria za manana club any Allemagne ko dia ataontsika hoe un week-end par mois eo makany Allemagne foana manao match par équipe. Fa voafaritra tsara mihitsy zany ao anatin'le fianarana? Voafaritra le izy efa fantatra zareo le calendrier ko efa fantatra zareo mialoha zany ny calendrier ko misy an'izao indispensable tsy maintsy ataoko amin'le échec dia amboarina zareo amin'izay le emploi du temps ko any am-pianarana hoe manana satria mantsy be da be mihitsy ny sportif ao amin'io université io tsy hoe échec rery tsy zarery satria fa misy be da be taekwondo ohatr'izany dia misy koa ary ny mpianatra sasany hoe manao tournoi any ivelany izy pendant un mois dia tsy mianatra mihitsiny dia ohatran'le kahako mihitsiny hoe manana zay aménagement zay dia manana fa mila s'engager tsara fotsiny za avy eo anaovana rattrapage. Fanaovana zay rattrapage zay ahoana tsara fa tsy toy ny tao mpianarana rehetrarehetra nge zany le izy? Tsy tena mitovy loatra hoe amin'ny fianarana rehetrarehetra le izy fa manana en fait zay manana tutorat zay manampy anay zay sportif de haut niveau zany manana tutorat satria normalement tsy maintsy hoe autonome be zany rehefa any amin'ny université zay ny zavatra remarqueko tamin'ity première année ty hoe mila autonome tsara daholo ny ankizy rehetrarehetra tsy ohatrany amin'ny lycée tsony hoe asaina manao devoir dia tsy maintsy manao ohatr'izany fa mila autonome dia zay sportif de haut niveau reo manana zay tutorat zay manampy anay zany any am-pianarana satria zay mety tsy maharaka ela be tsy tany am-pianarana amin'ny anaovana tournoi anaovana entraînement. Raha raisintsika zao any mitaranjafo hoe judo zao misy ny ireo karazana fekibo loko fotsy mena maintso manga ny anao ty ato toa hoe
maître international. Titre le maître international oui azo comparena am'izay hoe amin'ny judo zay tsy ny azahoana io titre io a mila anatina tournoi anankiray zany a mila mahazo norme na maître international de le norme na maître international misy an'izay atao hoe elo zay a le elo io ohatrany hoe classement ATP any amin'ny tennis zany mitovy ireo zany classement ahafahana repérer anay joueur io classement io afana mijery niveau anay io classement elo io de ao anatina tournoi anankiray mila mahazo performance na 2450 elo raha te azo titre raha te azo norme na maître international. Ianao zao aiza am'izay zao? Za zao efa nahazo an'izay efa nahazo anankitelo an'izay satria mila 3 norme na maître international zay vao mahazo an'le titre zany. Za zany 2015 nanomboka nahazo norme voalohany de aveo nahazo norme faharoa 2016 faharoa sy fahatelo nahazo 2016 faharoa sy fahatelo 2016 ny anankiroa zany norme azoko 2016 de efa ampitelo zay de nahazo titre na maître international za tamin'ny 2017 eo ny azoko le titre. Raha zao fifananana maromaro natrehanao zao tratra ihany le norme azahoana an'le grand maître ve? Oui tena possible tsara mihitsy réalisable tsara le azahoana le norme na grand maître ny hitako tsy ampy fotsiny le resaka coach zany za am'izao tsy manana coach nanana coach taloha nanana coach russe zay taloha fa am'izao efa misy efa dépassé le niveau de mila maka coach ambonimbony kokoa zany de ahoana nazahoana an'izay? Le izy tena mila subvention be le izy satria lafo be le maka an'le coach le mafy be zay azahoana an'io titre na grand maître io mety mahatratratra any amin'ny 4000 € any 5000 € any ohatra ny une semaine ohatra manao entraînement pendant une semaine amina coach ray de mila an'izay an'izay zany zay vao aza afaka mahazo an'io titre na grand maître io fa possible tsara mihitsy le izy fa mila tena coach mila sponsor zany zao ny hitako hoe tsy ampy kako tady zany ianao zany zao am'izao zao mitady sponsor manantena koa zay tam'le inona moa tam'le après le résultat ko farany teo hoe tombotaka any Afrique manantena zany hoe anampy ny fanjakana zay zany zao mba tena hoe antenaiko après an'iny satria le championnat d'Afrique teo tena zava-dehibe tamiko le izy sy amin'ny firenena koa hoe natao taty le izy de hoe azony malagasy ny voalohany sady hoe qualifié amin'ny coupe du monde de tena manantena zany hoe anampy ny fanjakana après an'iny résultat iny. Fa ianao efa misehatra amin'ny lafiny iraisam-pirenena? Ie azo lazaina an'izay efa nanao championnat du monde foana taloha eny hatramin'izao moa zany za mbola afaka manao championnat du monde junior championnat du monde junior le atao any Inde am'ty taona ty ny Inde am'ty taona ty amin'ny volana octobre. De andray anjara? Ny ezaka mafy de andray anjara satria io ny am'ty taona ty zany farany catégorie junior ana aveo plus de 20 ans de tsy afaka milalao an'izay championnat du monde junior zay. Fotom-pisainana toinona ny tokony ananana rehefa milalao an'io taranjara io? Mila manana mila hoe attentif be zany raha azo lazaina an'izay le izy satria tena mety maharitra ela de ela tokoa ny milalao an'izy io de mila patience be zay zany tena indispensable an'io mila attentif mila patience mila concentration mémoire koa satria ao anatin'ny entraînement de ny joueur d'échec zany mahafantatra an'le izy hoe mila mianatra am'le isaky ny phase de jeu zany misy hoe ouverture milieu de jeu finale de misy sasany mila tena hoe mianatra misy ary ny sasany afaka atao tsenjery ohatra ny sasany de mila mémoire be mianatra an'izay satria am'izay rehefa ao anatina partie tonga de gagner temps ianao zany par rapport any adversaire anao gagner temps de mety manana avantage efa tonga de fantatra ianao zany hoe manana avantage satria migagner temps efa le nianarana tany amin'ny entraînement mantsy le izy zay ny ilaina mémoire zany hoe misy paikady be koa zany izy io misy mihitsiny misy de inona koa moa ny ilaina zany mémoire patience concentration de mila an'izay endurance physique zay tena ilaina be tokoa zay am'le maharitra adiny enina ny partiako farany teo zao nisy naharitra adiny enina le tamin'ny zone 4.3 zany hoe enjana be ve ny dikany le adversaire rehefa lava be tena hoe mafy le adversaire mitazona tsara hatramin'ny farany le adversaire fa so ihany io zany fa nandresy tamin'io adiny enina io fa nisy fotoana efa nilalao an'izay koa mety mbola ela kokoa noho izay ary adiny enina sasany tamin'ny championnat du monde tany Russie tamin'ny 2016
de tamin'iny io aresy nefa ny tena mijouer pour le titre tamin'io hoe raha nandresa zany de voalohany champion du monde tamin'ny catégorie 18 marary any ie tena makarary le izy fa c'est le sport hoe mbola mafy hita hoe zany mbola mafy le adversaireko tamin'io fa efa tsara ihany aloha le résultat tamin'io. Raha oharintsika amin'ny fanatanjahantena hafa misy koa ny atao hoe tie break ary ny mpilalao échec koa tsy mahazo le atao hoe milavolefina fotsiny am'izao hoe tena oak'izay. Oui satria le hoe resaka tie break io misy surtout zao le am'le tournoi atreako any Russie io le amin'ny septembre le amin'ny coupe du monde amin'io zany rehefa hoe manana égalité après misy match aller retour de rehefa 1 partout ohatra ny score na 0,5 0 enfin 1 partout de manao tie break misy an'izay tie break zay le tie break manao partie en fait une partie normale zany partie classique amin'ny filazana azy samy manana adiny ray sasany avy ny joueur tsirairay adiny ray sasany de le am'le tie break am'izay manana samy manana 15 minutes avy zay aloha ny manao partie anankiroa zany de partie ana 15 minutes anankiroa vita io tie break io de vita le partie rapide de misy ndray raha mbola égalité ny score amin'io de manao partie anankiroa ndray blitz amin'ny filazana azy le hoe blitz io latsaka ny 5 minutes memiena le fotoana rehefa égalité foana ny score rehefa égalité foana ny score ohatrany hoe resaka prolongation de misy penalty amin'ny farany zany hoe atao amin'ny foot de ohatr'izay io fa tsy maintsy misy mivoaka vainqueur foana zany amin'ny farany zay le élimination directe amin'io coupe du monde io zay le ohatrehako amin'io coupe du monde io. De onoa ianao zao le manao fanazarantena misy koa le atao hoe échec en ligne échec amin'ny alalan'ny ordinateur échec amin'ny olona antso fantatra mihitsy tena manampy fe izy ireny tena manampy ana le izy za zany efa nanomboka kely mihitsy de efa nanao an'io en ligne nanao échec en ligne contre amina joueur hafa tena manampy izy amin'ny entraînement tena manao an'izy io satria ahafahana en ligne zany tena nanampy ana satria ahafahana tena hoe misentraîner amina olona mihitsy hoe humain zany ny adversaire anao satria zay mantsy tsy maintsy ho adversaire anao amina tournoi donc ahafahako tena misentraîner am'le jeux préparé que ohatr'izany zany hoe ohatr'izao fomba filalaoako de ahafahako mise préparer tsara rehefa micontra en ligne hoe inona mety inona tsy nety tamin'io satria ny partie d'entraînement en ligne iny zany afaka analyseko avy eo de ahafahako mijery hoe inona ny correction tsy maintsy ataoko tamin'ity partie ty hoe fananina za ohatra nresy na de nandresy ary hoe fananina inona ny tsy ampy tao am'le izy de zay entraînement zay no tena corrigena tsara ahafahana miatrika an'le tena vrai tournoi zany. Eo amin'ity resaka taranja échec ity eo ihany koa le hoe fahaizana mifandray satria ianao efa any amin'ny fionana iraisam-pirenena nanahoana ny fiatrehanao mpifanindrana aminao efa fantatry mialoha moa le adversaire afaka maka ohatra tamin'ito championnat d'Afrique zone 4.3 ito efa fantatry mialoha le adversaireko efa nanomboka ny se préparer zany pendant un mois tsy nilalao tsy nanao échec fa tsy nanao tournoi moa zany fa nanao entraînement isan'andro de tamin'io tournoi zany efa fantatry mialoha le adversaire ho avy aty hiatrika an'io de efa nanomboka nanao préparation tany hoe mijery ny fomba filalao andry zareo hoe ohatrany ahoana ny style de jeu ny ireo adversaireko ireo hoe plutôt stratégique plutôt tactique avy ny style de jeu de zay zany ny ezahako ny préparena tsara tena nanampy ana io préparation io satria avy eo any gagner temps zany rehefa alohan'le partie zany mba manao révision kely fotsiny hoe ty adversaire ty efa miprepareko fa manao révision kely fotsiny hoe inona moa le tena niprepareko tamin'ity adversaire ty zay zany nataoko alohan'le i-contre am'le adversaire hoe manao révision kely fotsiny de ilaina be le manao préparation io zany anisan'ny conseil ho an'izay joueur d'échec hoe tena hoe préparena mialoha mihitsy le adversaire ohatrany ahoana style de jeu any taranja hafa reny zany hoe jerevanao na filalaovany ahoana ny temps de concentration any tena zany mihitsy hoe mieritreritra ila be ve le olona ohatra rehefa milalao en général zany hita daholo reny rehefa mijery ny fomba filalaoany
hita amin'ny satria misy base de données moa ny fomba hiprepareko ny joueur de samy manana partie rehetrarehetra zay nataon'le joueur zany en ligne any daholo de ahafahako mijery hoe ohatrohatr'izao tena filalaovan'ito adversaire ito ohatrohatr'izao tena filalaovan'ito joueur ito. Ahoana fahitan'ny FI amin'izao fotoana ny fahaizan'ny malagasy amin'ity tarantsy ity? Ny fahaizan'ny malagasy amin'izao aloha nefa hitako hoe tena nivoatra be ny malagasy surtout les jeunes joueurs zany tena za nanomboka 2013 nakany a France de nandritra n'izay fotoana zay tena nahita fivoarana be mihitsiny de faly tokoa maheno an'izay le fivoarana zay satria anisan'ny hoavin'ny Madagasikara ireo jeune reo de mampirisika an'zareo zany hanohy an'izay fivoaran'zareo zay hoe hanao entraînement tsara foana de manao tournoi foana ve ampy lo fahitanao azy raha hoe eto Madagasikara aloha de tsy ampy mihitsy ny tournoi eto zay zany tena hoe problème eto fa raha hoe resaka entraînement misy ihany resaka document zao zany misy hoe boky logiciel reny zany ampy tsara daholo nefa ny ilaina foana le manao tournoi zany ahafahana mijery ny niveau anao hoe ahoana par rapport ny joueur hafa hoe ahoana tsara le niveau anao zay ny ilaina an'le pratique zany hoe manao tournoi de zay zao tsy ampy eto à Madagasikara zay tournoi zay misy tournoi eto fa mety hoe indray mandeha isaky ny roa volana na vacances ohatra zay zany zao problème be mety tsy mampivoatra nefa tokony tena hoe hivoatra be mihitsy zany ohatra ny joueur eto fa le resaka tournoi zay zao tena mety hitako ohatra hoe mety tsy de tena mampivoatra fa nampitolagagan'ny zareo vahiny ihany ny fahaizan'ny malagasy tam'le 4.3 iny tam'le 4.3 teo tena gaga na vavy na lahy tena gaga mihitsy ny vahiny anisan'ny le 3e teo zao Arfidy zay Milanto Arfidy Ralson Milanto Arfidy zay sizy ny Ray Chambre de zay sizy koa zany nanisan'ny fanampy zay tamin'io tournoi io hoe tena sy adversaire ohatra de mba nanontany aho hoe ohatrohatrany ahoana fomba nipreparenao an'le izy zay resaka jeu d'équipe zay zany tena ilaina foana koa na hoe samy zay tamin'izay season contre de tena nilalao zay tena hoe tsisy hoe Ray Chambre sy ohatr'izany de manao match nul fa tena hoe niady mafy mihitsy zay de fa misy an'io jeu d'équipe io zany entre samy joueur zay zany anisan'ny hitako hoe nanampy be anay koa tamin'io tournoi io le resaka jeu d'équipe zay hoe manontany hoe ohatrohatrany ahoana tena fomba filalaoko tamin'ity ohatrohatr'izany zany fomba stratégie anay malagasy zay sy Arfidy moa zany tena nanao an'izany tamin'io tournoi io de anisan'ny nanampy be anay le izy de atsoatsy de hiatrika an'ilay Fionambe amin'ny septembre ny coupe du monde de mila tena miomana be mihitsy amin'io amin'ny resaka amin'ny échec amin'ny sport physique satria io tena mafy be mihitsy sady io hoe phase élimination directe c'est-à-dire hoe voaresy zany ianao premier tour tonga de mody zay le idéan'le izy de mila tena miady mafy mihitsy amin'io raha le ohatra hoe le fanomezana tompontsoa latin'io koa mety azahoana mpiakatra amin'le grand maître ihany raha mandresy an'le 2 premiers tours zany un tour zany misy match aller retour de raha mandresy an'le 2 premiers tours eo de tonga de mahasitrana na grand maître international zay zany anisan'ny tanjona fa na eo amin'le premier tour reny mandresy amin'io premier tour io de va exploit be satria anisan'ny roapolo voalohan'ny eran-tany zao mety manao amiko amin'ny premier tour hoe tena anagloara anankiray hoe mahay be eo amin'ny roapolo voalohany eran-tany eo roapolo voalohany eran-tany fa ny zavatra tsikatra i Firakotomaharo de teran-tany avy eo Aziny betsaka koa sy avy eo any Inde zany hoe mivoatra be mihitsy zany io taranjo io tena mivoatra be mihitsy ny Inde ny Chine Russie reo zany tena anisan'ny tompony izy io amin'izao fotoana zao hoe na de hoe norvégien reny numéro 1 mondial amin'izao reo le Russie Inde sy Chine reo tena surtout les jeunes joueurs zany reo tena mafy be amin'io échec io iveriny ianao zao anohy fianarana sy anomana nyty Fionambe ity inona ny tenenin'ny papanao zay nampianatra anao ihany koa kanefa nyty taranja anankiray ity tsy maintsy iverina aloha zao anao rattrapage any ampianarana de sady iomana be amin'le coupe du monde io dadanay mo manohana ana foana izy koa misy foana manampy ana zany amin'ny resaka surtout le psychologie iny zany tena ilaina be le
aide psychologique eo avy any amin'ny tsy hoe avy any amin'ny dadanay rery fa avy any amin'ny dadanay soamanay io koa zany tena manampy be io satria ao anatin'io daholo zany le rehefa le milalao échec misy an'io psychologie io koa satria raha tsy tena mafy tsara psychologiquement zany amin'io mety mivoraka de possible hoe resy vetivety kely sotr'izany. Atao fanatanjahantena fotsiny izy io sa atao ho avy asa? Raha ny eritreritro aloha zao de te hanohy fianarana sady hanohy échec io fa mbola tsy fantatro miankina ny niveau-ako plus tard raha hoe mba mahatratra grand maître ambonimbony de mety hanohy an'io lasa ho asa hanohy an'io échec io zany lasa ho asa. Ino moa ny asa afaka atao amin'izany coach? Joueur d'échec mihitsiny misy hoe tena hoe joueur d'échec professionnel zay zany possible azo atao zay joueur d'échec professionnel zay na coach professionnel koa possible reo zany tena misy manao be le hoe joueur d'échec professionnel sy le coach professionnel. De mirary soanao ary zay eto amin'ny Alliance 92 sy Taratra FM Firakotomary tsara marena moa fa izy no ny tantara ny lalany diaviny sy ny zavatra tsara ho fantatra momba nyity taranja zay efa manana ny toerany koa eto Madagasikara. Firakotomary zay tompon-dakany Madagasikara amin'ity taranja ity ary ao anatin'ny top 20 fiteny azy ao amin'ny continent africain ary hiatrika ny tompon-dakany eratany amin'ny taranja échec misaotra anao ary. Misaotra betsaka.